Ho aminareo rehetra ny ry havana malala ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly miarabantsika mpianakavy ny finoana indray ry havana mahatratra ity anio alahady fa 17 ny volana septambra 2024 ity alahady izay natokany FIBFJKM ho alahady ny sampanasa AFF na ny asa fitoriana ny filazantsara izany. Araka izany dia fandaharana iombonana avy amin'ny FIBAFF no tanterahantsika androany. Amin'ity fandaharana iombonana ity dia ny liturjia endriny fahatelo no tanterahantsika. Ka raha vao vita ny fideranan'Andriamanitra miroso avy hatrany amin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora isika, arahan'ny famakiana soratra masina sy ny toriteny, ary ao aoriana ny toriteny kosa ny vavaka fifonana sy ny fandraisantsika ny teny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Io manary sika ry havako malala ka ny salamo 520 andiny ny 9 ka hatramin'ny 9 no hiderahantsika an'Andriamanitra. Salamo 520 ny andiny ny 9 ka hatramin'ny 9 aorian'izay ira 9 ny andiny ny 1 sy ny 2. Manasa antsika rehetra ary hitsangana hideran'Andriamanitra. Salamo 520 andiny ny 9 ka hatramin'ny 9 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova Andriamanitra ny maro, iza ny mahery tahaka anao Jehova, ary manodidina anao ny fahamarinanao. Ianao no manapaka ny savonan'ny ranomasina, raha manonja ny alina dia mampitsahatra azy ianao. Ianao nanorotoran-drahaba ho tahaka izay voavono, ny sandronao mahery no hampilizanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany, izao tontolo izao izay rehetra eo aminy, ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo, ianao no nahary azy. Ny anaranao no mian'ny tabara sy Hermona. Manatsandro mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana ny fanorenana sezam-piandriananao. Famindrampo-sy fahamarinana no mialo ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly. Jehova, amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehananay. Ny anaranao ny falianay mandrakariva, ary ny fahamarinanao no isandratany. Fa voninahitry ny heriny ianao, ary amin'ny fankasitrahanao ny isandratany tandrokay. Fa ny Jehova ny ampinganay, ary an'ny iray masiny Israely ny mpanjaka anay. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro,
misaotra anao, mideranao, mankalazanao izahay fa tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka ianao, tompo sy Andriamanitray. Anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Misaotra anao izay satria ny fahefanao sy ny herinao tokoa no hitondrahanao ny fiainanay tsiraray avy, hitondrahanao ny fiainan'ny fiangonana, ka indro izay tafavory eto anatrehanao indray, hidera sy hanome voninahitra ny anaranao masina. Mangataka aminao ary zahay ray eo, da isy amasino izao fanompoam-pavahana izao, mba ho voninahitra ao irery ihany, ary andraisany vahoakanao tsiraray avy, naiza misy azy reny, andraisany hery, ainao vaovao, hoentina manompo anao, hoentina miatrika ny andavanandrom-piainany, ka andehanany amin'ny finoana sy ny fahatokinanao. Koa dia rainay, omenay voninahitra ny anaranao, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Petraka ianareo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, tonga eto amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora sika izao, aoka isika hivavaka. Tompo, misaotra anao izahay raha mbola nomenao tombonandro indray, ahaizanay mandray ny hafatra avy amin'ny teninao. Dia sakafo ny fonay azahoanay mandray sy mitahiry izany, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Sakafo ny baibolinareo ao amin'ny Filipianina 2, ny 2:12 tapany farany. Filipianina 2, ny 2:12 tapany farany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, miasa mitahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Miasa mitahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Maro ny asa izay iandraiketantsika, na amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra izany, na ny asantsika fanao andavanandro. Tantara kely iray no entina mitarika ny saintsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mpiasa mpanadio trano amin'ny hôtely lehibe iray eto an-drenivohitra mino. Indray andro dia ny rahan'ny mpampiasa azy izy sy ny namany anankiray hanomana ny efitra lehibe ao amin'ny hôtely hidiran'ny vahiny vao tonga avy any ivelany. Efa ela tsy nisy mipetraka tao amin'ny efitra io, ka niezaka ny nanadio hatrany ambanin'ny fandriana imino, mba ho afaka tsara ny vovoka rehetra. Akory ny agagany, fa nahita poketra nisy vola betsaka tao ambanin'ilay fandriana izy, raha namafa tany andohany tany. Niazakazaka ny tany ilay namany izay nikarakarany tao amin'ny efitra fidiovana, raha naheno azy taitra tamin'izany. Tena tsara vitany sika, fa ndao aky mba zaraintsika roa ny vola hoy ilay namany. Efa ela tsisy mipetraka ny eto atao amin'ity efitra ity ka efa tsisy nitapika intsony izany io vola io hatramin'izay. Tsy nety anefa mino, fa tsy maintsy aterintsika any amin'ny patron ity io izy, fa tsy azontsika atao mitazona azy ka. Ndry koa aky diso be fatahorana loatra, hoy ny namany. Tsy ho fantatry ny patron akory anie hoe nahita an'io poketra io isika raha tsy misy miteniteny aminy. Nefa tsotra navaly ny mino azy. Tsy ny patron aky no atahorako, fa Andriamanitra izay mahita ny ataontsika ao ambony ao. Ny famonjena any amin'ny farany zava-dehibe amiko noho ity vola mora lany ity. Resy lahatra ihany moa ilay namany hoe marina ny azy, dia lasa naterin'izy roavavy tany amin'ny mpampiasa azy ilay poketra. Nitsika ilay tompony hôtely sady nisaotra azy roa. Teo vao nilazainy fa fandrika fa nahinina napetraka tao ambanin'ny fandriana io poketra misy vola io, hitsapan'ny toetra mpiasa ao amin'ny hôtely. Ny fahatahoran'Andriamanitra no nahafahany mino sy ny namany nandresy ny fakapanahy teo amin'ny asa nataony. Fa hoy ny teny soratra masina hoe miasa mitahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Filipianina 2:12 tapany B. Izao dia ataontsika ny hira 5 sy 7, ny 9 ny 4.
hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra fa mampianatra anay mandrakariva ianao mba hahaizanay mandeha araka ny sitraponao. Mitarianay amin'ny fanahinao masina mba ahazahoanay miasa marina amin'ny fahatahorana anao. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ataontsika izao ry havana ny hira faha-efatra amby enimpolo amby zato, ny andininy voalohany sy ny faharoa, dia hitsangana ny tompony anjara, hitary-bavaka sy hamaky ny soratra masina. Iain'ny soratra masina isika, koa melo izany dia andeha hivavaka. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay raha notantaninao sy novombinao ka tonga amin'izao fotoana andraisanay ny teninao izao. Sokafy ary ny fonay sy ny fanahinay, ahatakatra izay tianao ambara, ary indrindra ahazonay hery sy tanjaka anarahana sy iainana araka ny teninao. Ho anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisintsika ny Genesisy. Genesisy toko faharoa amby efapolo. Genesisy toko faharoa amby efapolo, raisiny eo amin'ny andininy fahavalo amby folo, dia tsahatra amin'ny andininy faharaika amby roapolo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nohony tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, izao no ataovy dia ho velona ianareo. Fa izao matahotra an'Andriamanitra. Raha olo marina ary ianareo, dia aoka ny anankiray aminareo mirahalahy avy no afatotra ao amin'ny trano maizina nitoeranareo. Ary mandeha any ianareo hitondra vary noho ny mosary any amin'ny tranonareo. Ary ny zandrinareo faralahy dia ento mankaty amiko. Dia ho hita fa marina ny teninareo, ary tsy ho vonoiny ianareo, ary nataony izany. Dia niresaka hoe izy, efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahintsika, satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika, raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba niaino isika. Koa izany no nahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Matteo toko faharaiky amby roapolo, andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Amin'ny anaran'ny Tompo.
Ary rehefa tafiditra teo ankianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra, dia nanantona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona ka nanao hoe: fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalaka ny taminy hoe: izao kosa anontany anareo zavatra iray loha, ary raha ho valianareo izany, izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona, avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: raha ho lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia ho valiany hoe isika. Ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha ho lazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataon'izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe: tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy: izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa no hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka 2 lahy, dia nakeo tamin'ilay matoa izy ka nanao hoe: anaka, andeha miasa amin'ny tanimboloko anio. Fa namaly izy ka nanao hoe: tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany, dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: andeha aho tompoko, kanjo tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon'ny rainy? Hoy izy, ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa, na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina 2 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Filipianina 2 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany, ry malalako, tahaka ny naneky anareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa mitahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manantsiny sady tsy misy fitaka ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana ny teny fiainana mba hisy ho reharehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho niazakazaka foana aho na ny sasatra foana. Eny, na dia ahidina ho fanatitra ahidina eo amin'ny fanatitra ny fisoroana ny finoanareo azy aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Ary aoka izany no ampifaly anareo koa, ary miara-mifaly amiko. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mandehana mba hitarika ny jamba mba hampifalio ny orofo. Hitsangana isika.
petraka ianareo. Ry avana malala rehetra amin'ny Tompo, hanapaka mandrakariva amponareo ane ny fiadanany Kristy. Ny Filipianina 2, ny andininy 12 ka hatramin'ny 19. Filipianina 2, ny andininy 12 ka hatramin'ny 19 no tenin'Andriamanitra ho toriana amintsika amin'ny Alahady 17 ny volana Septambra 2024 ity. Ao anatin'izay ibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia hoy ny epistily izay voalaza eo amin'ny andininy 17 sy andininy 12 sy 17 hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra ahatanteraka ny famonjenanareo, fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, izay ny lohahevitra iainana banjinina ifanetanana mandritra ny volana Septambra. Ilay teny hoe miasa dia baiko izany, baiko omena ny tsirairay, baiko omena ny fiangonana. Miasa izany hoe aza matoritory intsony, mitsangana, raisy ny andraikitra, ataovy izay azo atao. Ary dia izany mihitsy ny miandry antsika amin'izao volana Septambra izao ry havana malala. Tamin'ny volana Olasy iny isika dia tena mbola tao anatin'ny fitsapana, tao anatin'ny toejavatra sarotra, betsaka no narary, misy ny maty, dia niaintsika ny lohahevitra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ary dia niaritra ny mafy tokoa isika tamin'ny volana Aogositra. Misokatra ho antsika tia ny volana Septambra, Andriamanitra mihitsy no manainga antsika, manentana antsika miasa. Eto amin'ity Filipianina 2 izay anisan'ny perikiopa anankiray androany ity ry havana, dia miresaka asa, miresaka tetikasa. Izay ilay hoe Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, na ny fikasana, ny tetikasa, na ny projet ataon'ny tsirairay izany, na ataon'ny tokantrano, na ataon'ny fiangonana, na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ka dia hampianatra antsika, hitarika antsika hijery amin'izay izay hanarenana ny fiainan'ny tsirairay avy, hanarenana ny fiaina tokantrano, hanarenana ny fiainam-piangonana sy handaminana ny asa eto anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny sampana sy ny fikambanana samihafa, hanarenana ny fiainan'ny fiarahamonina izao volana Septambra izay dia avintsika izao. Ho lava dia lava ny toriteny sy fampianarana, raha andeha ho jerentsika avokoa ny hoe ho an'ny fiainan'ny tsirairay isam-batan'olona, ny fiaina tokantrano sy ny fiarahamonina. Avy eo hijerin'indray ny mety ho asana tetikasa ho fandaminana sy fanarenana ny fiainan'ny fiangonana, ny sampana, ny sampanasa, ny fikambanana samihafa. Fa dia tena ho zaraina roa mazava tsara ity toriteny sy fampianarana androany mahakasika ny asa sy ny tetikasa araka ny soratra masina ity. Izay ho toriana amintsika androany dia asa sy tetikasa mba ho fampaherezana ny olona tsirairay isam-batan'olona, ny tokantrano tsirairay avy. Fa amin'ny herin'ny androany dia mbola tohizantsika izany ny asa sy ny tetikasa eto anivon'ny fiangonana, ho an'ny toby, ho an'ny sampana, ho an'ny sampanasa, ho an'ny asa, ho an'ny fikambanana ary ho an'ny fiangonana manontolo. Satria ny perikiopa amin'ny herin'ny androany dia mbola miresaka asa sy tetikasa izay mahakasika ny fiainam-piangonana indrindra ihany koa. Raha miverina isika ry havana ato amin'ny soratra masina, miresaka isika ny hoe asa, fikasana, tetikasa, fandaminam-piainana, fandaminana ny asa ho amin'ny ampitso sy ny ho avin'ny tsirairay avy, ho avin'ny tokantrano. Dia reto zava-dehibe reto no ampitainy ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ary tsy ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Filipianina ihany, fa izay foto-kevitr'Andriamanitra mahakasika indrindra ny asa, dia reto zava-dehibe telo reto no ampahafantarina antsika. Raha miresaka tontolo ny asa sy ny tetikasa isika, voalohany dia tsara ny mampahafantatra antsika fa ao anatin'ny antom-pisiana maha-olombelona antsika ny asa. Izay no voalohany. Ao anatin'ny antom-pisiana maha-olombelona antsika ny asa. Ny faharoa,
amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra no anatanterantsika tsiraray ny asantsika. Amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra no anatanterantsika tsirairay ny asantsika. Ny fahatelo manana anjara toerana lehibe ao amin'ny asa sy ny tetikasa ataontsika ny finoana. Fahatelo manana anjara toerana lehibe ao amin'ny asa sy ny tetikasa ataontsika ny finoana. Ndeha ary hojerentsika ry havana ireo amboaran-kevitra anankitelo ireo. Voalohany, ao anatin'ny antom-pisiana maha-olombelonantsika ny asa. Efatra any am-piandohana naharian'Andriamanitra izao tontolo izao sy naharian'Andriamanitra antsika olombelona dia efa ao anatin'izany antom-pisiana maha-olombelonantsika izany ny asa. Mampahatsiaro antsika vetivety fotsiny aho ny Genesis 2:5. Hoy ny teny eo amin'ny Genesis 2:5 hoe ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina ny saha. Antom-pisiana maha-olombelonantsika ny asa. Izay no nametrahan'Andriamanitra antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka raha velona ianao, raha misy ianao, dia miasa izany. Dikan'izany dia ny asa rehetra izay apetraka Andriamanitra ho toto-sainao dia avy amin'Andriamanitra izany. Io asa ataonao io avy amin'Andriamanitra izany. Na mpivarotra ianao, na mpiasa birao ianao, na mpiasa teny ianao, na mpiasa mpanjakana ianao, na mpiasa misehatra tsy miankina ianao. Eny, na ianareo ankizy sy tanora andalam-pianarana, io fianarana ataonao io no asanao. Amin'izay nomen'Andriamanitra ho tanterahinao. Dikan'izany zao ry havana dia ny hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny olona tsy miasa. Tsy sitrak'Andriamanitra ny olona midonana apaona, mipetrapetra-potsiny. Tsy sitrak'Andriamanitra ny olona tsy manan-katao. Fa efa nomen'Andriamanitra hiasa isika, ary izany no tsy dia hivizantsika loatra ilay fomba fivavaka sy fivavahana mampanantena fahagagana, mampanantena zavatra ka mahatonga ny olona hiandry fotsiny, hipetrapetra-potsiny, hiandry izay atolotr'Andriamanitra azy, fa tsy maintsy miasa isika. Izay le baiko mandritra ty septambra ity hoe miasa. Aza mipetrapetra-potsiny fa ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra mihitsy ny hananantsika asa, ny hiasantsika ho antsika isam-batan'olona eo anivon'ny tokantrano. Ary dia tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy izany no fisian'ny olona io, olona tsy hanasa izany. Fa dia ho an'izay tsy mananasa, indrindrindrindra amin'izao vaninandro sarotra izao, hoeto mambavaka dia miezah mitady asa, fa rehefa mivavaka mitady asa, omen'Andriamanitra ny anjara asanao ianao. Ary ny fitondram-panjakana dia manana didy hamorona asa ho an'ny olona fa tena tsy sitrak'Andriamanitra izany olona tsy hanasa izany. Faharoa ry havako malala, miasa amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra isika tsiraray avy. Amin'ny fankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra no anatanterantsika ny asantsika. Hoy ilay Filipianina 2:12 ka hatramin'ny 13. Koa amin'izany ry malalako, tahaka nanikenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hatanteraka ny famonjenanareo, fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana, hatanteraka ny sitrapony. Ny dika teny akaikaiky kokoa manazava iny hatanteraka ny sitrapony iny dia ny hoe hatanteraka izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny asa sy ny tetikasa dia tanterahina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Olony fankatoavana an'Andriamanitra isika, ka dia makatoa ny teniny, makatoa ny sitrapon'Andriamanitra, ka izay rehetra asa andraikitra tanterahinao
raha toka matahotra n'Andriamanitra ianao dia tanterao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, ary tena mankatoa fa tsy mody mankatoa. Zay le tantara ao amin'ny Matio izay nivakiana tamintsika teo, eo amin'ilay Matio 1:20, ilay lamatoa sy ilay faralahy. Ilay lamatoa rehefa nirahan'ny rainy hiasa ny tanimbôlobony dia nandavy hatrany, tsy andeha aho. Fa rehefa nieritreritra izy dia nanenina ka nandeha ihany. Fa ilay faralahy kosa rehefa niteny naniraka ny rainy hoe miasa ny tanimbôloboko, dia hoy izy, eny tompoko, andeha aho. Kanjo tsy nandeha izy, ary be deaibe manao an'izany, manao eny tompoko amin'ny tenin'Andriamanitra ray, manao eny tompoko amin'ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa tsy maneho izany, tsy manatanteraka izany akory eo amin'ny fiainany andavanandro. Olona matahotra an'Andriamanitra isika tsiraray avy, tokantrano matahotra an'Andriamanitra isika tsiraray avy, manaiky sy mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra, ka ny asantsika, ny fikasantsika rehetra dia arafitritsika tsara amin'izany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary zay aneriavako no ambaran'ny Paoly apôstôly eto amin'ny 5:10 amin'ity Filipianina 2:2 ity, Filipianina 2:2, mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isy eonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny teny fiainana, mitana ny tenin'ny fiainana. Zany hoe ianao zany isam-batan'olona, isika isa-tokantrano dia vavolombelon'ny fanekenany teny fiainana, vavolombelon'ny fanekenany sitrapon'Andriamanitra. Ka ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra, ny fanekenao ny sitrapon'Andriamanitra dia asehonao any am-piasana, any amin'izay andraikitra tazominao any, fa ianao no atao fanazavana amin'ny firenena meloka sy maditra. Ary tena izany mihitsy ny fiainan'izao tontolo izao. Raha ny tontolo ny asa no jerena, sarotra izao ny asa, hitantsika tsara raha mitady asa fomba n'izao tontolo izao, tsy maintsy misy tambiny aloha vao mahazo an'io toeran'io ianao. Raha misy tetikasa eo amin'ny passation de marché, tsy maintsy misy aloha, zay mody sarosaromana hoe efa fomba mampanao ane, fiarah-miasa ane, ka dia tsy maintsy misy ambony ampanga. Zany ny fiainan'ny firenena meloka sy maditra. Ka ianao zay manana andraikitra, manana asa eo anivon'ity izao tontolo izao ity, eo anivon'ny fiarahamonina, eto anivon'ny fiarenentsika, baikoan'Andriamanitra miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, ka dia ankatoavy tsara ny sitrapon'Andriamanitra, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, tanterao sy iaino eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny tetikasa izay ametrahan'Andriamanitra anao. Fahatelo farany riavana, na dia sarotra tokoa aza ny tontolon'ny asa sy ny tetikasa amin'izao vanim-potoana aorianan'ny krizy izao, dia manana finoana fa manana anjara toerana lehibe amin'ny asa sy ny tetikasa ny finoana. Andamina ny fiainana andavanandro sika, ary mivavaka tsika ho lasa tanteraka ny aretina, lasa ny krizy. Andamina ny tontolon'ny asa isika, ametrapetraka inona no atao amin'ny oktobra miditra io, novambra, desambra milohan'ny valonan'ity taona 2024 ity. Ahoana ny tetikasa na ny fikasany amin'ny taona 2024 sy ny ho avy 2024 sy ny manaraka any. Manafatra antsika Andriamanitra, manana finoana fa manana anjara toerana lehibe amin'izany fikasany izany, amin'izany asa ataontsika izany, ny finoana izay ananantsika. Hoy ny soratra masina eto hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Eo ampieritrretana izany ianao, eo ampikasana,
eo ampandaminana ny fiainana raha-pitso sy raha afakapitso dia mino fa miasa ao anatin'ny fieritreretanao Andriamanitra, miasa ao anatin'izany fikasanao zany Andriamanitra. Andriamanitra no manoro ny lalana izoranao, Andriamanitra no manoro izay tokony ataonao ao anatin'izany tetika fikasana ho amin'ny ampitso sy ho amin'ny ho avy izany. Arafeto tsara miaraka amin'Andriamanitra ny tetikasanao sy izay ataonao, ary ambonin'izany eny ampizorana mpanatanterahana ny fiainana, fanatanterahana ny asa, fanatanterahana ny fikasana. Mino ary maneke fa mbola miasa ao anatinao Andriamanitra, miasa ao anatin'ny ankohonanao Andriamanitra, ka ilay Andriamanitra miasa raha izy ny miasa tsy misy mahasakana. Zany no mahazava-dehibe ny finoana ry havana, ary dia mampianatra antsika mandritra zao volana septambra zao Andriamanitra tena hiasa amin'ny finoana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Raha miverina eto amin'ny Filipianina isika, ahoana no anehoana an'izany hoe mametraka fikasana, mametraka tetikasa, miasa amin'ny finoana zany. Ny endrika izany dia zao hoe miasa tsy ampy-salasalana, miasa tsy ampy-monomononana. Zay le 4:4, Filipianina 2:4, ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana. Voandrafitra ve ianao zao amin'ny volana Oktobra dia mbola hisokatra indray ve izy ity sa tsy hisokatra? Efa ny fanahinana mandeha melony finoana. Aiza ny lalako mba nahoana dia menomenony eo. Tsy finoana zany ry havana, fa raha andrafitra ianao dia manana finoana, aza mononmonina, aza misalasala, miarah amin'ny Tompo. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana. Raha avako malala rehetra amin'ny Tompo, navesatra dia navesatra tokoa ny fitsapana sy ny ady mamay, nolalovantsika tao anatin'ny 5 volana mahery zay, mandeha ho azy tokoa ny fimonomononana. Kanefa mandritra zao volana septambra zao, akombony ny vava, asandrato ny vavaka, mahereza amin'ny finoana, arafeto miaraka amin'ny Tompo, ny asanao, ny fikasanao, ny tetikasanao, ny fandaminana ny tokantranonao dia ho lavirary izay kasainao. Man'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Manoloana zany tenin'Andriamanitra notoriana tamintsika izany, izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika, mahatsiaro isika fa tsy nahatanteraka ny baiko omen'Andriamanitra antsika. Andesika ry havana ankehitriny hifona eo anatrehan'Andriamanitra, hiaiky ny fahalemena sy ny fahotantsika. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao tokoa zahay fa mampianatra anay, mampahery anay ny teninao. Mahatsiaro tokoa anefa izay Andriamanitro, fa tsy mahatanteraka ny sitraponao. Feno aia, feno tahotra, mimonomonina mandrakariva. Koa ankehitriny, noho ny amin'ny teninao, ary eto apototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zanakao, Tompo, mamindrafo aminay, mamelany elokay, esory aminay ny fisalasalana, esory aminay ny fimenomenomana, meo anay ny finoana matanjaka, hibanjinanay ny hoavy sy ny ampitso, handaminana ny asa sy ny fikasanay rehetra. Mivavaka aminao zahay, raha hanarina ny fiainanay sy ny fiainan'ny fiangonana, ny sambatan'olona, ny fiainan'ny tokantrano tsiraray avy, mangataka aminao zay Tompo,
miara lalana aminay. Ka aoka tokoa ianao hiasa amin'ny fieritreretanay. Tsaronay mantsy fa miasa irery tokoa izahay, miady rery amin'ity fiainana sarotra ity, ary zany dia mariky ny tsy fahatokiana, tsy fakatoavanay ny teninao. Meloko eo anatrehanao izay Tompo, ko mangataka aminao, mamelany elokay, mamindrafo aminay. Ny sitraponao dia manambara aminay fa efa antom-pisinay raha teo ny hiasa, kanefa indrisy Tompo, malainy izahay, kamokamo indraindray, miantso anay ianao, mba hitsangana, hifoha amin'ny torimasonay, hiezaka arak'izay azo atao, hanatanteraka ny asa, ny adidy aman'andraikitra, izay apetraka ho toto-sainay. Koa hifonanay aminao Andriamanitro ny fanaovanay tsirambina, hifonanay aminao izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Koa amin'izao sisy izao, hiezaka izahay, hiasa amin'ny fahamarinana, hiasa amin'ny tahotra anao Andriamanitra, tsy hanao asa araka ny fanaon'izao tontolo izao, feno langy, fitaka, fanambakana, kolikoly amin'ny endriny maro samihafa, fa hijoro izahay ho fanasina sy fahazavana tokoa, hanao asa tsara, asa marina araka ny sitraponao Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay, ny hifonanay sy angatanay famelan-keloka aminao Andriamanitra. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, miaino ny fivavahantsika Andriamanitra, mandray ny fifonantsika izy,
mitsangana rakehitriny andray ny teny somafaly ho famelana ny elontsika. Izao no lazain'i Jehovah: raha heverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehoko ianao. Ary raha manavaka ny zavatsoa, hiala amin'ny zavapoana ianao, dia ho solom-bavako. Anatonanao indray ireny, fa tsy ianao no anatona azy. Ary ataoko mandavarahana mirova ho an'ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy, nefa tsy ahaleo anao. Fa momba anao aho, hamonjy sy hanafaka anao aho, hoy Jehovah. Ary hanafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, sy hanavotra anao amin'ny tanany mpampahory. Koa mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, ary mitory ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina, medy raha ny tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy saina Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Fanekempinoana laharana faharoa na ny fanekempinoana nikianina no hijoroantsika vavolombelon'ny finoantsika. Nde ary avako malala hiaraka hanambara ny finoantsika isika manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy Tompo iray, Zanalahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomboana tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny anambahany Ponty Pilato izy, nijaly izy ka nalevo, nitsangana tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao tamin'ny ankavanana ray. Avy any nirviny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Dia tonga eo amin'ny filazana andrarahan'ny fiangonantsika ry havana, ka ampifaliana ny arabanantsika rehetra sy anolorana izany. Raharaha avy any ivelany. Anio alahady 13 septambra, alahady ny sampanasa fitoriana ny filazantsara, manerana ny sahan'ny FJKM. Ny rakitra fahatelo dia alefa any amin'ny Foibe anohanana ny asa. Isy ny afatra avy any amin'ny AFF Foibe ho vakiana amintsika aorian'ny raharahan'ny fiangonana izao. Raharaha avy any ivelany any avy amin'ny trano famoaham-boky Antso FJKM. Ny librairie Antso dia vonona indray antsika amin'ny fampitaovana ny fidiran'ny mpianatra,
tongava ary fa anome fahafapoanareo izahay ny fitaovana ho azo ny fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsara ho vita izao kosa ndreo raharaha aveto antoerana saotra an'andriamanitra lehibe tsika riavana noho ny fantaterahany aladiny taranaka ary makasitraka antsika rehetra niara-ny ombo-po amampanahy nareo tonga taty am-piangonana na ireo nanaraka tamin'ny tambanjotra serasera sy ireo zanakapelezana nandray anjara tamin'ny fanompoam-pivavahana amin'ny heriny anio alahady 20 septambra araka ny efa nambara tamintsika dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fianarana katekomena mito ny fianarana katekomena ny alahady 17 septambra ho avy izao tsy miova ny ora fa amin'ny valo sasany hatramin'ny 10 ora latsaka fahefany ireo mpianatra katekomena nianatra ny taona 9 17 18 sy 20 dia mianatra ato am-piangonana ireo niditra tamin'ny taona 9 sy 20 sy 20 kosa dia ao amin'ny akan'ny martura no mianatra fiaraha-miasa avy amin'ny FGKM Ambobary Jerosalema ho fanohanana sy fampahirezana ny FGKM Ambobary Jerosalema dia isy ny fidinana eny toerana ny alahady 17 septambra ho avy izao mandritra izany fotoana izany no anolorana ny fanampiana-rabola efa fanaontsika koa antsika izay mbola maniry andray anjara amin'izany fanampiana izany dia isy ny dekona vao mitovy fitiavana andray ny fanomezana avy amintsika amin'ny alahady 20 septambra heriny anio mariana riavana fa tsy misy ny fiara iombonana sy ny fiaraha-misakafo eny antoerana avy amin'ny fikambanana zanadra-manandalana mitoy mandritry ny volana septambra ny fandraisana ny valopom-bokatra ho fanohanana ireo evanjelistra manerana amin'ny Madagasikara izany moa dia toy ny fanaon'ny fikambanana zanadra-manandalana isa-taona fanamasinana fanambadiana ary noho izany ny lehilahy dia andaony rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny ary ho nofo iray izy roa ka dia tsy ho roa itsony izy fa ho nofo iray ihany Andriamatora Zakariasy Samueltina Andrianaina Ramatora Solohary Nirina Bakoly Andriamatora Andrenatoandro Ramatora Arlalao Kristina Andriamatora Randria Manambitana Pierre Ramatora ary Malala Solofiniriny dia faly mampandrianareo anotrina ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany raha Zakariasy Tefinjanahary sy Rahaingo Arso Andoniaina atao ny sabotsy 17 septambra amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny fitandremana Tranovato Faravohitra taratasy fisaorana fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany ny fikambanana Amboaram-peo dia manao fisaorana feno ho an'ilay rakisaorana hividianana mikro sy kojakoja mifandraika amin'izany ahafahana manamafy hatrany ny fitoriana ny filazantsarany Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra manakaripasoavana ne amaly fity taratasy fisaorana ihany ny zanaka manjafony rehetra ary ny fianakaviana manontolo dia misaotra sy makasitraka ny mpitandrina mivady ny mpitandrina mizatra raha mivady ny tosafy rehetra tsy akanavaka ary ny mpianakavy finoana eto amin'ny fitandremana Tranovato Faravohitra tamin'ny fampahirezana fitrotroana-bavaka ary fanotronana azy ireo tamin'ny alasanan'ny malalany Roby Alvony Lalatina Andriamanitra manakarepasoavana maly fity mialatsiny amin'ireo izay tsy tratranso no ny afanondra amin'ny be loatra voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana ny amaranantsika ny raharaha riavana toy ny mahazatra dia ireo rakim-pisaorana izay voaray valopy voalohany misoratra mivaky toy izao misaoran Jehova ry fanahyko azy rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina misaotra ny tompo izahay no nahatraranay ny 20 taonan'ny mariazinay nazony zanakay CEPE ko dia faly izahay manolotra vola 7 alina ariary izay mitsinjara toy izao ny 2 alina ariary dia ho an'ny mpitandrina
Andriamampiantsoa Daniel. Ny 2 alina ariary dia ho an'ny mpitandrina Andriaraparasina Razafindramavo. Ny 2 alina ariary dia ho Andramatoa Razafitry Perlina. Ny 2 alina ariary dia ho an'ny sampana sekoly Alahady. Valopy faharoa. Entiko fahasoavana sy famindram-po no anarakay amin'ny andro rehetra iainako. Manolotra vola raha etsy ariary izany avantsika izany izay mitsinjara toy izao. Ny 4 alina ariary dia ho an'ny fikambanana zanatra manandalana. Ny 4 alina ariary dia ho an'ny asa alarobia maraina. Ny 2 alina ariary dia atolotra ho an'ny asan'ny fiangonana. Ny valopy fahatelo misoratra toy izao. Misaoran Jehovah ry fanahyko, ary aiza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana maro nomeny ahy sy ny fianakaviako. Manolotra vola raha etsy ariary, atolotra manontolo ho an'ny asan'ny fiangonana. Ny rakim-pisaorana farandriavana dia misoratra toy izao. Misaoran Jehovah ry fanahyko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ry fanahyko, ary aiza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Misaotra, midera ary manome voninahitra an'Andriamanitra aho noho ny fahasoavana maro nomeny ahy. Ary mbola notolorany indray izao fahafahana manohy fianarana any ampitan-dranomasina izao. Mangataka vavaka ny mba hitantany any an-trany ny fiainako any sy atotosako hatramin'ny farany izany fianarako izany. Ary mangataka ihany koa ny hiran'ny amboara-peo feno fisaorana. Manolotra rakim-pisaorana atolotra ho an'ny amboara-peo izany avantsika izany vola 3 alina ariary. Izay ry havana ny rarahan'ny fiangonantsika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika mpianakavy ny finoana ihany. Toy izao ry havana ny afatra avy any amin'ny AFFUIB. Ny AFFUIB FJKM mamangy ny fiangonana rehetra manerana ny sahan'ny FJKM no ity aladiny ny AFF ity. Ho aminareo any amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Galatianina 2:1-7. Misaotra an'Andriamanitra hatrany isika ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahiany antsika. Fa na dia eo aza ny zava-manahirana amin'ny endriny samihafa nateraky ny coronavirus dia mbola tafajoro ny fiangonana. Mbola mahatanteraka ny antom-pisiany hatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fanaovana asa sosialy eo anivon'ny fiarahamonina, ny fanaovana didy sy rakitra sy ny sisa. Hoy ny soratra masina hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina 1:5-7. Tsy hay koa ny tsy hisaotra antsika rehetra, ny sampana FUIB, ny synode parintany, ny fitandremana, ireo poste d'évangélisation, ny fianakaviana sy olona manokana amin'ny ezaka ataontsika ho fanohanana ny asan'ny AFF, na eo amin'ny fitandremana izany, na eo amin'ny synode parintany, indrindra ny aty amin'ny FUIB. Azontsika jerena amin'ny boky kely misy ny tatitra ny Antsipirininy nanao rakitra sy adidy ny voalohan'ny volana Jona 2024 ka hatramin'ny 30 Mey 2024. Hoy ny tompo, fa Andriamanitra tsy marina hanadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Hebreo 9:1-10. Ifampahery hatrany isika amin'ny iraka hanampanaovan'i Jesosy Kristy antsika dia ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hanaiky resy ny zavatra mitranga isika satria manan'Andriamanitra mahery tsy hay tohaina izay naniraka antsika hanao ny asany ary matoky ny fitondrany endry. Fa hoy Maria, fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko ary masina ny anarany. Lioka 1:7-7. Noho izany dia hiezaka hifantoka amin'ny iraka napetraky ny tompo amin'ny fiangonana isika ka hanatanteraka amin'ny joto sy amin'ny finoana ny drafitra rehetra efa napetraka momba ny fitoriana ny filazantsara. Koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Kortianina 1:15-17. Mifampivavaka isika ny amin'ireo fandrindrana fandaharam-potoana rehetra. Eo ny tokony tanterahana fa tsy vita, ary eo koa ireo tokony mbola atao.
na eo amin'ny fitandremana izany na eo amin'ny synodam-paritany indrindra ny aty amin'ny fohibe. Mifampivavaka isika fa hoy ny soratra masina, ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra. Jakoba 5:5-10. Mifampatsiahy isika ny amin'ireo fanohanana azo atao mba hahafahana manatotosany asa araka ny tokony ho izy, toy ny efa mahazatra antsika rahateo izany. Ao anatin'izany ny rakitra lefa aty amin'ny AFF fohibe rehefa aladiny AFF toy izao. Dia mamangy sy manao velomantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary ho tanteraka amintsika ny tsodrano manao hoe: Arandriamanitra ny fiadanana ane hahamasina anareo, samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amin'ny anaran'ny Baron'ny AFF fohibe FJKM. Ivavaka isika ry havana.
indreny afalian'ny fonay Andriamanitra ny amin'ny fahatsiarovanay fa hainao Andriamanitra tokoa dia miasa ty anatinay amin'ny androm-piainana manontolo na ny fikasanay na ny fanotanterana n'izany fikasana izany dia nao Andriamanitra ny tompon'antoka mahatanteraka azy. Ko ankehitriny izay Andriamanitra manantona anao mitondra ny etaetam-ponay ary manonona manokana izahay ho an'ny asany tsiraray isa-tokantrano sambatan'olona, ho an'ireo efa nahazo tombony manana izany asa fivelomana izany ankehitriny. Taio zany asa efa eo am-pelantanana izany Andriamanitra, ary ianao kosa hiaro mba tsy ho votsitra eo am-pelantanan'ny mpanomponao izany asa izany, fa anehoanao kosa ny herinao, ny fitahianao ary indrindra ny maha-Andriamanitra ray anao izany. Koa ampaherezo omeo fahazotoana ny mpanomponao amin'ny asa rehetra sy ny andraikitra efa nomenao azy ireo, mba hisehoany ny voninahitro Andriamanitra ka hisehoany tokoa ho fanasina sy fahazavana. Mahatsiaro kosa nefa izay ho an'ireo namanay rehetra izay very asa noho ny krizy misy eto amin'ny firenena, na koa ireo izay mbola tsy mety mahita asa noho ny antony maro samihafa. Mivavaka ho azy ireo izay Andriamanitra ny mba hijerevanao azy manokana, hitsinjovanao azy manokana ka noloranao azy ireo indray asa sahaza azy ireo araka ny sitraponao, araka ny eritreritrao Andriamanitra. Aza velanao hitoetra amin'ny tsy fananana asy izy ireo Andriamanitra, fa mba sokafy ny varavarana ho amin'izany asa zany, ka izay rehetra very asa ianao hanome vaovao azy ireo, ary indrindra hanome izay tena tsara ianao ahafahany mivelatra amin'ny mahazanaka ho azy. Ho an'ireo izay mitady asa Tompo dia tolory izany izy, anehoany fa nomenao fahendreny izy ireo, nomenao fahaiza-manao ary ahafahany maneho izany rahateo. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny asa fitorianany filazantsara eo anivon'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao hanampy ny mpanomponao rehetra manana andraikitra amin'ny fandrindrana izany asa izany, fa asan'ny fiangonana rahateo izany ka tsy misy afaka ny miala amin'izany asa izany, satria ny famonjenao Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy zanakao no hotoriana ary ambara amin'ny fiarahamonina. Isaoranay ianao Andriamanitra satria fantatray fa miasa eo anivon'izany asa fitoriana ny filazantsara ny fiangonana izany ianao, ary mahatateraka ny fikasany rehetra. Tsaronay manokana eto kosa nefa Andriamanitra ireo mpanomponao izay natsiaro ny fahasoavana, natsiaro ny fitahiana ary indrindra ny fitantananao azy ireo, ka nanolotra rakim-pisaorana ho fanehoana fa misy ianao Andriamanitra ary mitantana azy. Mametraka feno ho an'ireo fianakaviana natsiaro anao no ny fahafahany zanak'izy ireo fanadinana. Petraka aminao ny fianarana izany zaza zany Andriamanitra, ka ataonao miavaka amin'ny fahendrena, amin'ny fahalalana ny izany zaza zany, ka ho tonga amin'izay tanjona iriny ary anehoan'ny voninahitrao. Mivavaka izay ho an'ireo natsiaro ny fahasoavanao manokana isan'andro san'andro nandritra izay fiainana izay, ka manolotra ny rakim-pisaorana ho anao. Ianao hitahy azy Andriamanitra, ampitombo ny fahasoavana sy ny fiadanana ao anatiny ianao. Ao koa no mahatsiaro fa fahasoavana maro tsy hitalany no efa natobaka atao amin'ny fiainany, ka manolotra izy ho an'ny asan'ny fiangonana. Dia ianao hitsimbina azy ireny, ianao hanampy azy ireny, anao ho zava-dehibe ny asanao Andriamanitra hitsinjo azy sy ny ankonana ianao. Ary indrindra tsaronay fa ny zanakao dia mametraka ny fiainany sy ny fianarany izay ho tohizany any ampitan-dranomasina. Ianao Andriamanitra ny hitahy azy, ary indrindra hanamora ny zavatra rehetra ho amin'ny fanatanterana izany fianarana izany, ka andizy ianao omba azy, hiaro azy amin'izany rehetrarehetra izany, ka ho amin'ny famirapiratana no hatanterahany ny fianarana any ampitan-dranomasina. Tsy ho azy Andriamanitra fa na ho anay ihany koa. Ampitombo ireny finoanay ianao mba azahoanay mandeha
araka ny sitraponao. Iombona amin'ny vavaka efa nampianarinao izay Andriamanitra ao, dia ilay manao hoe rainay ao izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny mianasaza amin'izay, ary mamelany eloka tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitorana ao fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Hamarana ny fotoana sikariavana malala ny raha fahatelopolo sy efajato andininy voalohany sy faefatra dia ho apetraka ny tsodrano. Iara-mitsangana sika. Raiso ny tsodrano izay atolotry ny tompo ho anareo. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samotanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Petraka mivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.